Jakoba toko voalohany andiny faharoa amby roapolo ka hatramin'ny fahadimy amby roapolo. Ty tsika mihitsy ty Jakoba toko voalohany andiny faharoa amby roapolo ty. Fa tahaka ny fomba zay tsy hita zay maharatsy azy ataon'ny kristianina rehetra dia voavaky ny andiny faharoa amby roapolo dia point dia atao tsy enjery maimbo. Inona ny Jakoba toko voalohany andiny faharoa amby roapolo. Aoka ho mpakatò ny tena ianareo fa za mihainy fotsiny ihany ka mamitaka ny tena anareo. Io le hoe 1 gramme d'obéissance vaut mieux que 1 tonne de connaissance. Mihainy fotsiny ilay zao nandaniana andro taty mihainy fotsiny nefa tsy makatò akory. Eo ny problème. Tsy mamaky baiboly. Satria tsy tapitra eo le izy. Ny baiboly io reo olona eo ambany eo izy manoro eo ohatr'izao ny lakleany io tsy mitady zavatra hafa ianao fa eo ambany eo ihany ianao mijery lakleany dia vavahany izy. Andiny faharoa amby roapolo vakiko MDM le izy dia mazava tsara. Aoka ho mpanatanteraka ny teny fa tsy mpihainy fotsiny ianareo ka mamita teny. Satria raha misy olona mpihainy ny teny nefa tsy mpanatanteraka dia tahaka mijery tarehany amin'ny fitaratra izy. Eny mahita ny tena endriny izy dia lasa ka adiny miaraka amin'izay ny toe-tarehany. Fa izay fatra-pandinika ny lalàna lavorary dia ny lalàna mitondra fahafahana ka maharitra amin'izany fa tsy ho mpihainy manadino fa ho mpanatanteraka an'asa dia ho sambatra izy amin'izay asa tanterahany. Vakiko MDM izy dia vakitsika hatramin'ny farany. Raha tsy vakinao hatramin'ny farany izy dia tonga dia mieritreritra fotsiny ianao hoe le Jakoba 1:22 zany hoe misy karazan'olona roa eo, ny anankiray dia mpanatanteraka ary ny anankiray mpihainy fotsiny. Donc 1 gramme d'obéissance vaut mieux que 1 tonne de connaissance. Dia ozy izy ty hoe aoka ho obéissant nareo fa tsy connaissance fotsiny fa mamita teny. Zavatra resahany andiny fahatelo amby roapolo misy karazan'olona roa tokoa fa ny anankiray mihainy fotsiny ny ataony. Ozy izy raha misy olona mpihainy ny teny nefa tsy mpanatanteraka dia tahaka ny mijery tarehany amin'ny fitaratra izy. Mijery fitaratra. Inona ny problème? Manina izy tsy mahavita mankatò? Satria avy mijery fitaratra izy dia hitany hoe bokosty mety tsy mihoatra ny lokomenako sy tsy mihoatra ny ina tsy misy mitsingatsinga ny voloko. Sava zao fa vao miala eo izy dia manina ozy izy adiny miaraka amin'izay ny tareha. Dia jereo any anaty poketran'ireo vehivavy ireo fa faravaratsy misy fitaratra anankiray ihany. Visy amin'ireo rehetrarehetra ireo satria saode fa tsy adiny miaraka amin'izay. Dia ohatray koa ny tenin'Andriamanitra. Raha maniraka zany izay le teneniko foana ina ny problème an'le hoe manaovan'izao. Dia raisiko foana ty ohatra ty hoe asaiko mandeha maketsena alakely ianao dia mividy akony raikilao dia mividy manga atsasany dia mividy ina koa zany fa tsy tadidiko tsoa zay tokony hovidinao. Vidy papay ataovy an'le papay solo reny raha mbola misy anankitelo dia mividiana mananasy tonga dia voasy le mananasy le mamy tsara reny dia mividiana ihany koa rehefa avy eo lamba drill mangamanga dia mividiana mofo akondro dia mividiana pizza izy mahavita manatanteraka an'izay. Zay fotsiny hoe tadidinao daholo velo. Tanao zany satria tsy tadidinao le izy rehefa zavatra tsotsotra kely io fotsiny. Dia io baiboly rehetrarehetra io dia ozy izy ianao hoe manaova an'izao za manao an'izao dia tadidinao daholo reny. Dia vitanao koa rehefa manatanteraka an'ireny satria adininy. Inona lakle mba ho mpanatanteraka ny tena ianareo fa tsy mpihainy fotsiny ihany dia ozy izy hoe fa izay fatra-pandinika ny lalàna lavorary dia ny lalàna mitondra fahafahana ka maharitra amin'izany ary tsy mpihainy manadino fa mpanatanteraka an'asa dia ho sambatra izy amin'izay asa tanterahany. Ny anankiray zany mihainy fotsiny izy dia adinony le zavatra henony avy eo. Izy anareo matadidin'ny torotenin'ny pastera anareo tamin'ny lahady voalohany amin'ny volana jona. Ahoana natanterahanao an'izany ka le izy ary tsy tadidinao akory. Zay manadino
miainy fotsiny fa ny anankiray raha miainy le voalohany dia le faharoa mandinao zay izy fatra-pandinika tsy hoe mandinika fa fatra-pandinika tena miplonge le regard mihitsy milotraka ao ary inona ny dinihany lalàna tanteraka na hoe lalàna lavorary ino zany lalàna lavorary zany lalàna mitondra fahafahana tena sura ve anao fa mitondra fahafahana ny hoe manaova an'izao aza manao an'izao tena milibere anao tokoa ve zany hoe za zany tsy maintsy manao an'izao ary zany tsy mahazo manao an'izao tanao zany fa tsy iny le asainy jerena tsy le lalàna mangeza ny teneny fa le lalàna mitondra fahafahana dia overina ihany lay azo amboleny ao amoron'ny rano velona sy le jaonina toko fahavalo hoe maharitra amin'izany tsy hoe namaky kely indray mandeha dia vita fa maharitra dia tsy manadino ianao satria mandinika an'iny tanteraka problème dia zao inona le lalàna tanteraka inona le lalàna lavorary inona le lalàna mitondra fahafahana verenantsika fitiniko aloha le izy ny andininy faharoa amby 20 zany dia baiko hoe aoka mpakatony tena ianareo fa tsy piainy fotsiny ihany ka mamitaka ny tenanareo baiko io fa meny ny solution eo ambany eo hoe ny andininy fahatelo amby 20 sy 4 amby 20 hoe ny tsy ahafahanao mankato dia satria ianao miainy fotsiny dia manadino miainy fotsiny ianao dia adinonao le teneny manaova an'izao aza manao an'izao tsy tadidinao akory iny dia tsy vitanao mankato azy fa ny andininy fa 5 amby 20 dia miteny izy hoe ny ahafahana mankato kosa lakle ahafahana mankato kosa dia fatra-pandinika plonger le regard tsoraka any mihitsy ao anatin'le tenin'Andriamanitra fatra-pandinika eo amin'izay zany fanontaniantsika hoe inona le lalàna mitondra fahafahana raha ohatra ka le lalàna fatatsika dia mangeja inona le lalàna tanteraka mazava ho azy fa tsy le manao an'izao aza manao an'izao kory io lalàna mitondra fahafahana io tsy io le asaina dinihana aloha fa nyteneniko teto hatramin'ny voalohany izay inona ary resaka fahafahana izy dia tsaroko ny Korintiana faharoa toko fahatelo andininy fafito amby folo sy favalo amby folo Korintiana faharoa toko fahatelo andininy fafito amby folo sy favalo amby folo dia miteny hoe ary ny tompo zany fanahy zany ary izay toeran'ny fanahin'ny tompo no misy fahafahana fa dia le lalàna mitondra fahafahantsika dia lay lalàna itoeran'ny fanahin'ny tompo inony zany aniny favalo amby folo ity baiboly protestanta fanitsina faheny ity any izy mazava tsara fa le baiboly mahazatra izy tsy ohatr'izao mihitsy nylazay isika rehetra kosa ozy izy dia mitava tsy misarona ny ibanjinantsika ny voninahitry ny tompo tahaka ny amin'ny fitaratra verina indray le fitaratra aovany itovendrika aminy avy amin'ny voninahitra ho amin'ny voninahitra toy ny avy amin'ny tompo dia ny fanahy fanontaniana mipetraka zany inona le lalàna mitondra fahafahana le lalàna mitondra fahafahana zany dia izao le lalàna itoeran'ny fanahin'ny tompo isika rehetra kosa ozy izy dia mitava tsy misarona no ibanjinantsika ny voninahitry ny tompo tahaka ny amin'ny fitaratra lay lalàna mitondra fahafahana tompoko dia le tenin'Andriamanitra manambara ny voninahitry ny tompo rehefa mamaky baiboly ianao dia jereo Jesosy jereo ny voninahitry ny tompo ao anaty baiboly inona ny lazainy momba ny Jesosy Kristy tsy dio ny pejy gasy mahay mamaky baiboly kristosantrika fa any izy milaza ny fomba fanaovana an'izany rehefa mamaky baiboly ianao ka mijery an' Jesosy izy dia ohatra ny mijery fitaratra ty indray zany fitaratra faharoa misy karazana fitaratra anankitelo ao anaty baiboly ny fitaratra voalohany ao amin'le Jakoba toko voalohany dia le fitaratra adino izy rehefa avy eo ny fitaratra faharoa indray dia ty Korintiana faharoa toko fahatelo andininy fafito amby folo ty rehefa mijery fitaratra tokony hitanareo izy zao ao sady alaiko sary ihany nareo sao dia voatery manao vidéo dia mba azoko nareo amin'izay hoe mba nisy killa ihany hitanareo rehefa mijery fitaratra dia mitovy le sary eo amin'ny fitaratra ato sy le sary koeto tsy zay
lasa mitovy le endriko le ato anaty fitaratra sy le endriko le oloneto mijeren'le fitaratra de ohatr'izay koa rehefa mamaky baiboly ka mijeren'i Jesosy ao anaty baiboly de lasa manino izy izy tahaka ny amin'ny fitaratra ovany hitovy endrika aminy lasa miamitovy endrika amin'ny Jesosy zany rehefa mamaky baiboly ka mijeren'i Jesosy fa tsy mijery hoe aza manaovan'izao aza manaovan'izao miamitovy endrika aminy velona sy mahery eny io tenin'Andriamanitra io velona sy mahery io de mahay manovana tsy hoe manovana ao lasa lava volo sy be volombava le volombava aloha efa volo sy isam-bolan-drasana tsy zay fa manovana hitovy amin'ny Jesosy hoe marina ohatran'i Jesosy masina ohatran'i Jesosy lasa manana firaisana amin'Andriamanitra foana ohatran'i Jesosy lasa mavita manao ny sitrapon'Andriamanitra foana tahaka an'i Jesosy zay lasa mandeha toy izay nandehanan'i Jesosy tadidinareo le hoe mandeha toy izay nandehanany Jaona voalohany toko 2:5 lasa mavita an'izay raha fitiniko izy de zao rehefa de farany raso alohan'izay dikan'izany de zao le voninahitra ato ao anaty baiboly lasa tia moa zany ny baiboliko zao fa tsy manana an'le taratasy tsony fa tsy mahita amin'ny masoko fa efa antitra le voninahitra Andriamanitra atao anaty baiboly le vakiako lasa mifindry aty amin'ny tarehako tadidinareo moa sesy rehefa nahita voninahitra Andriamanitra tany tendrombohitra de lasa namirapiratra ny tavany zay ny dikany hoe mamirapiratra ny tavy rehefa mampamirapiratra ny tavany aminao ny tompo de lasa mamirapiratra koa ny tavanao ny dikany rehefa mibanjana voninahitra ny tompo ato anaty baiboly ianao de lasa misy voninahitra koa ao amin'ny tarehanao satria lasa mavita ny vitan'i Jesosy ianao zany zavatra zany mahatonga anao mitovy endrika amin'izany de avy amin'ny tompo ny tompo ihany no manovanao hitovy endrika aminy asa ny fanahy masiny zay no mahatonga ny hoe lalàna tondra fahafahana le tenin'Andriamanitra satria misy fanahy masina manoro anao an' Jesosy me malala an' Jesosy ianao de me mitovy endrika amin'i Jesosy ianao de mavita ny vitan'i Jesosy ianao ary vita asa lehibe lavitra noho izany ary ianao asatsika rehefa mamaky baiboly de tsy ny tokony atao sy ny tsy tokony atao ny jerena fa lalàna mangejy reny fa lalàna mitondra fahafahana de mijeren'ny voninahitry ny tompo jeren'i Jesosy fa miresaka Jesosy daholo io baiboly io manomboka ny Genesis toko voalohany hatrany amin'ny Apokalipsy toko fa 12 tsy dio ny betsika sy mahay mamaky baiboly kristocentrika de ohatra mijery fitaratra ianao amin'izay rehefa mijery fitaratra mitovy ao anaty sary ao anaty fitaratra sy ny tarehanao fa Jesosy tsy hitovy aminao mihitsy fa ianao no vai hitovy endrika amin'ny Jesosy ianao lasa mitovy endrika aminy de miamitovy endrika aminy ianao miamitovy endrika amin'ny tsikelikely ianao miamitovy endrika amin'ny tsikelikely ianao midikan'izany de zao hoe lasa masina tahaka an'i Jesosy ianao lasa marina tahaka an'i Jesosy ianao lasa manana firaisana amin'Andriamanitra foana tahaka an'i Jesosy le manana firaisana amin'ny foana adiny telo teto tamin'isiny zao tontolo zao ihany izy ny tsy nanana firaisana tamin'Andriamanitra adiny telo de niantsoantso izy Andriamanitra nahoana ny de mahafoy ahy ianao enao impiry ny mahafoy an'Andriamanitra zaranao ary izy tsy ahafahanao manao ny ataonao fa rehefa me malala an'Andriamanitra ianao de lasa tianao le de niantso ianao Andriamanitra nahoana ny de mahafoy ahy ianao de ozy izy hoe iza ny saraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy fa oriana va sa fahantrana sa fanenjehana sa loza sa mosary sa fitanjahana sa tian'Andriamanitra foana ianao lasa masina tahaka an'i Kristy ianao lasa marina tahaka an'i Kristy ianao lasa manana firaisana amin'Andriamanitra foana tahaka an'i Kristy ianao lasa maharesy fakapana ohatran'i Kristy ianao tsy maharesy fakapana zany fa Kristy ihany maharesy fakapana fa rehefa mahalala an'i Kristy ianao de me mitovy endrika amin'ny Kristy de lasa maharesy fakapana le Kristy ao anatinao alleloia ianao aragaga hoe ary tao tsy nanao nareo hoe mbola tsy tratra zany satratra zao matetika oi tao vitako iny zany efa tokony ematezitra be am'zao ary tao tsy tezitra zany ndray ny gaga zany ny asan'Andriamanitra tompo efa hitanao teo fiainanao zany fa tsy hitanao matetika satria anao tsy te halala azy de vidio le boky vokatry ny mahalala an'Andriamanitra
lasa manana ny vokatry ny fanahy ianao. Vokatry ny fanahy dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharipo, fanaovatsoa, famoram-panahy, finonana, fahamarinana ary fifehezan-tena. Tsisy lalàna manohatra an'izany. Dika zany mahatateraka ny lalàna tahaka ny Kristy ianao. Na ozy izy ny Jaona toko faharoa teo mandeha toy izay nandehanany koa. Dia jereo ne le vokany e, aoka ianareo mpanatanteraka ny teny fa tsy mpiainy fotsiny ihany ka mamita teny. Fa raha misy olona mpiainy teny nefa tsy mpanatanteraka dia tahaka mijery tarehany amin'ny fitaratra izy. Eny mahita ny tena endriny izy dia lasa kadiny miaraka amin'izay ny toe-tarehany. Fa izay fatra-pandinika ny lalàna ao lavorary dia ny lalàna mitondra fahafahana ka maharitra amin'izany ary tsy mpiainy manadiny fa mpanatanteraka an'asy dia manina ozy izy ho sambatra izy amin'izay asa tanterahany. Tadidinareo amin'izay ny salamo voalohany, sambatra ny olona izay ny lalànan' Jehovah ny sitrany eny ny lalàna ny saintsainy andro manalina. Fahasambarana tonga dia faly foana ianao fiainanao, faly a, tena faly a, ary tena zany a. Satria ianao tsy mila miezaka be, tsy mila inona fa ianao miezaka miezaka fa miezaka mahalala an'Andriamanitra ianao fa tsy miezaka mankatoa an'Andriamanitra, fa vokatra ny fankatoavana an'Andriamanitra fa tsy ezaka. Vokatra. Io le salamo, sambatra ny olona, lalàn'i Jehovah ny sitra ny lalàna ny saintsainy andro manalina. Sambatra. Io ataony lavorary avokoa ny asany rehetra. Ato izy tsy mpiainy manadina izy fa mpanatanteraka anazy, sambatra izy amin'ny asa tanterahany. Mahavita mankatoa ny tenin'Andriamanitra ianao fa tsy miezaka, fa vokatra le izy rehefa avy eo. Fa niezaka dia mahalala an'Andriamanitra, mandinika ny teny, maharitra mandinika ny teny. Dia izay ny antom-pisiany gasy mahay mamaky baiboly hoe mba hainao io, fa tsy hoe maharitra ianao mandinika ny teny fa tsisy azonao mihitsy io. Inona ny janonanao adiny ray nefa tsisy zavatra azonao mihitsy io. Dia mba hatonga an'io azonao dia izay ny anton'ireo vidéo be dia be gasy mahay mamaky baiboly reny. Mandamy megaly le izy fa atao akory e. Tsy maintsy miezaka be ohatr'izany ianao vao mahalala an'Andriamanitra, fa rehefa mahalala azy ianao voaka ho azy ny vokatra.